Nantanteraka fiarana tamin'ny mpanao gazety kosa omaly ny fianakavian'ny lieutenant-colonel Charles Andriana Soavina nandritra izany no nilazan'izy ireo fa tsy manana eritreritra ny hanao fangatahana sesitany politika any Frantsay lieutenant-colonel Charles Andriana Soavina. Fanadadinary. Tsy manana eritreritra ny hanao fangatahana sesitany politika any Frantsay lieutenant-colonel Charles Andriana Soavina araka nambarany rahalahy omaly nandritra ny feonany tamin'ny mpanao gazety. Araka ny fanazavana tsy ekenty manambonahitra ity ny tsy resaka ny raharaha politika eto Madagasikara. Ny exilé politika le fantanina tao dia nilaviny Charles satria agnatin'le exilé politika moa zany misy contrat sy fantaka na mahatratra article 10 any zany izy hoe sy mahazo miresaka ny raharaha politika Madagasikara. Dia niteny tamin'ny préfet moa izy tamin'izay hoe zany eo izy nametraka ny fitondrana io dikan'izay manana rôle lehibe ozy izy amin'ny famanana le crise ao Madagasikara ka raha hanao exilé politique zao ozy izy dia sy afaka hiteny dia zay teneniny andaniny ihany ozy izy marina ary zay ozy andavako ny exilé politique satria sy afaka hiteny agnatin'le article nareo le convention zay soniavoko anareo ngamozy mahita amin'ny internet fa napetraka ny Andry Rajoelina sy vahoaka fa i Charles ozy izy zay teneniny Charles tao satria fa nilefa izy i Charles ozy nametraka ny fitondrana io. Anisan'ny taraina amin'ny fianakavian'i Charles Andriana Soavina nanapahany fitondrana ny fandraisana tanana ny fitsaboana anazy. Araka ny fanazavana nentin'ny fianakaviany tsy manambonahitra ity dia nisy ny taratasy izay nalefa ministry ny vola ny faran'ny taona 2024 nilaza izay fanapahana amin'ny fitsaboana azy izay kanefa mahatratra 703 sy iray alina sy 400 euro ny teti-bidin'ny fitsaboana ny lieutenant-colonel Charles Andriana Soavina izay mbola tsy voaefany fitondrana malagasy. Vola izay nambaran'ny fianakaviany fa lany tamin'ny fitsaboana ity manambonahitra ity nanomboka ny volana desambra 2024 nandefasana azy tany La Réunion. Noho ny ampamoaka ny sesy izay nataony mikasika ny raharaha 2024 dia notapahan'ny fitondrana ny fandraisana tanana azy. Na dia nisy fanelana lalana samihafa toy ny taratasy nataon'ny solombavam-bahoaka no sady be ny tanàna ny Saint-Benoît ao La Réunion izay nalefa teo anivon'ny ministera fahasalamana malagasy dia nikatso hatrany ny fanampian'ny fitondrana malagasy. Ary nambaran'ny rahalahy lieutenant-colonel Charles Andriana Soavina fa lasa raharaha goavana eo anivon'ny fitondrana Frantsay ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Amizao zany dia tena sisy misy ary za moa zany tonga taty tamin'ny Noely Sabonane mba namany fianakaviana ary efa tokony efa iverina efa ela tany amin'le 7-8 eo zany efa tokony iverina tany La Réunion fa voatera mbola nanao SOS aloka dia eto zany dia misaotra ho an'ny malalatagna zay efa nagnome anisan'izany zany premier ministre Belgique Alain Ramarson Monza Rondefo zay efa nanderanay ministre Tabera Manoro Régis ary misy ihany koa namana zay efa fastino tenenina moa ny anarany nagnome daholo zany izy zany zay zany zava-misy mba afana miaigna agny pegno fatrano sy satria za moa zany nametraka hoe raha araka ny programme Charles ao zany zay efa napitaiko tamin'ny premier ministre fa raha ohatra ozy izy ka sy solutionné ozy izy io resabola io iary zareo nanao ny engagement nipetra voatery ozy izy zany consulat de France consulat malgache ho atao logement zay zany araka ny raha solutionné ozy izy io resaka de voatery atao logement ozy izy io satria état malgache ozy izy zany état malgache ho resaka inona moa zany le bureau dio ozy izy nataoko logement zany ozy izy za moa zany hoe sarotra be mbola resaka idirana amin'izany resaka conflit ady zany de voatery niezaky na embotriko zany nidiako nanao resaka keta aloha zany mba isovena le ofatrano zay zany le zava-misy fa raha ny programme Charles hoe adaboyano ozy izy io raha fa leo ozy izy atao bureau ozy izy atao logement ozy le consul malgache dia un point c'est tout. Araka ny fanazavana dia mbola mitohy ny fitsaboana lieutenant-colonel Charles Andriana Soavina ary mitohy ihany koa ny SOS izay ataon'ny fianakaviany ahafahana miantoka ny fitsaboana ny ity manambonahitra ity aty La Réunion.